Tsotapolo ny kominy misy ato amin'ny faritry Diana izay hita amin'ny district 10 Diogoin, Diogo 2, Ambilobe, Ambanja ary Nosbe. Tamin'ny taogno 2000 no nitsanganany fikambanan'ireo bentanàna ato amin'ny faritry Diana. Natsangana ity fikambanana ity mba ifaneriseran'ireo bentanàna sy ifanakalozana traikefa ary fagnomezana tosiky ireo komina izay mbola sahirankirana fa indrindra ny fizahavana ireo preombinantoko sy mpanoana mba itovy saranga ny kominy jiaby ato amin'ny faritry Diana. Nandritra ny fionan'ireo bentanàna ato amin'ny faritry Diana izay natao teto Ambilobe dia niroso tamin'ny fifidianana izy ireo ka aliabodo bentanàna ny kominy ambonivohitry ny Nosbe no lany filohan'ny fikambanana izay hiasa mandritra ny 5 taona. Ny lara-pahamehana voalohany donc ny anapetraka ny statut ny association tsendriky hitady mpiara-miasa indrindra fanampina amin'ny maire ambanivohitra. Io zegny hitako azarina tegna sahirana zegny amin'ny fitantagnana kominy no ny ressources tsy ampy ao koa zegny ny traikefa mety ambanimbany ary za zegny voany hanampy hagnano zay mety ho tratrako amin'ny fanampiana roa mba uniformisena zegny ny fitantagnana ny jiaby ambanivohitry indrindra faritry Diana aty mba mpitovitovizy zegny fomba fitantagnana izy atao mangarahara atao zegny hevitry mba mpandroso tsara zegny kominy ambanivohitra. Araka ny sata mifehy ny fikambanana dia isaka ny 5 taona no havozony ny mpikambana mandrafitry ny bureau ny fikambanan'ireo bentanàna ato amin'ny faritry Diana.